manokana araka ny efa nampahafantarina antsika tato anatin'ny andro maromaro izay fandarana manokana izay iompana indrindra amin'ny fijerena fanaovana jeritodika ny heritaona na filohan'Andriamatoa Ery Rajaonarimampianina filohan'ny Repoblika voalohany amin'ity Repoblika fahaefatra izay diavintsika ity. Ifantoka amin'izay manontolo ny fandarantsika amin'izao hariva izao araka ny efa noresahana ihany koa anatin'izao fandarana manokana izao dia isy ny fanadihadiana, isy ihany koa ny famakafakana, isy ny famerenana an'ireo heverina fa zava-dehibe nisongadina tato anatiny izay heritaona izay. Rampitso moa zany no tena ofeno heritaona ny fianianana izay nataon'Andriamatoa Ery Rajaonarimampianina tetsy Mahamasina androany fa 4 ny volana janoary sika izany hoe melokely izay datiny fa 5 ny volana janoary izay. Araka ny efa noresahana ihany koa nampahafantarina antsika dia mandray vahiny ihany koa izao fandarana manokana izao. Vahiny maromaro no ifandimby iresaka sy hitondra famakafakana sy fanadihadiana ao anatin'ity fandarana ity. Misy ny mpanao politika, isy ihany koa ny mpanao gazety, isy ny mpamakafaka politika amin'ny kapobeny mpanao gazety. Eo amin'ny lafiny politika iresaka ny momba ny lafiny sosialy, iresaka ihany koa ny lafiny toe-karena. Ifandimidimby ireo vahin'ireo hiakatra ny plateau ny fampalalam-baovao-tsika amin'ity hariva ity. Asaina zany tsika tsy saraka amin'ny viva na isika miaino ny onjam-peo 780 na isika ampijery ny fahitalavitra amin'izao hariva izao. Vahintsika voalohany ato anatin'ny izao tapany voalohany ny fandarana izao Fanjanarivo izay mpanao gazety avy amin'ny La Gazette de la Grande Île. Miaraba ny fanjary misotranao nanaky ny vahiny ato anatin'ny fandarana. Miarabanao ihany koa dia miaraba ny mpiaino sy ny mpijery ny viva. Ny vahiny faharoa amin'izao tapany voalohany izao Michel Ralbert, mpanao gazety ny radio Antsiva. Miaraba ny Michel ary misaotra tamin'ny fanasana izay nataonay. Misaotra anareo ary miaraba ny mpijery ny televiziona, miaraba ny namana fetra, miaraba ny namana Fanjanarivo ihany koa, miaraba antsika rehetra dia makasitraka atsika koa. Ifampiresaka amintsika voalohany izy ireo fa milohan'izay ahafahantsika mpijery sy mpiaino mahafantatra tsara sy mitombona tsara ao anatin'ity fandarana ity. Misy andiana sary reto ho alefanay voalohany aloha, andiha tsara izay heverinay fa isan'ny tena nanamarika an'izao heritaona na filohan'Andriamatoa Ery Rajaonarimampianina izao. Arahantsika aloha ny sary. Ity télé ity zao dia may miaraka aminazy ity bafina roa reto may io ireto anaty 3 reto. Ity zao vao nividigny vao tsela fa ity zao may koa zany izy roa reto. Dia izao ve dia zavatra mety hoe ny jirama tonga dia tsy mandamy presque olona amin'ny teny tonga dia ny jirama zany tsy mandamina ny tena maro. Izy misôva avy eo anaty tomobilina tonga dia ninjera ka tonga dia miatoka ny mitodina ao amin'ny tany ao.
anjely manontolo rehetrarehetra hoe tsy mandoha vola ny EPP sekolim-pandrakana. aza ho le teny tao amin'ny tele hoe tsy mandoha vola tsony ny vahoaka fa fanjakana miadoko azy. Manatso mianatra. Mbola tsisy vola mamanay. 30% en recette zany no alefany amin'ny commune Foibe dia inona zany andaovana ny karaman'ireo mpiasa ireo raha izany. Pisokafana zao dia manamarika ny fiverenan'ny fiandrianan'ny lanam-panorenana no sady manamafy ny fijoroany andrim-panjakana voalaza ny lanam-panorenana. Andehana sary sy atao hoe interview izay nitsongaina tao anatin'ny fampalalam-baovao ny Viva nandritry ny herintaona ireny naseho tamintsika teo ireny ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe herintaona nitondrana hery vaovao sa herintaona nampiasonana ny fitondrana mijoro misy ankehitriny. Ao anatin'ny ity fandarana ity dia noezahanay naka ny vahiny avy amin'ny fitondram-panjakana nisy mihitsy moa zany ny taratasy ofisialy izay nalefa ny sampany fampalalam-baovao hitantsika amin'ny sary ny taratasy ofisialy avy aty amin'ny Viva nalefa tamin'ny tompona ndraiky mpanjakana ny flou national ny HVM Andriamatoa Rivo Rakotovao ny androany tolakandro moa zareo no nanambarany tsy fahafahany ary nilazany amin'ny mety ho fahafahany amin'ny fotoana manaraka fa tsy amin'ny ity androany ity. Isan'ny vaovao tsara mpahafantarina antsika mpijery sy mpiaino ihany koa ny fisian'ny conférence de presse navalan-dresaka ho an'ny mpanao gazety izay ataon'ny filoham-pirenena Rampitso eny Iavoloha. Hatreto aloha tsy tena mbola fantatra amin'ny fomba ofisialy hoe inona marina ny antony valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety fa everina fa io didina amin'izay herintaona nitondrany ny firenena izay no antony izay fiantsoana mpanao gazety izay. Omena hery vaovao ihany koa sika mpiaino sy mpijery fa hatramin'izao ora izao aloha dia mbola tsy fantatra ny mpikambana ao anatin'ny gouvernement ary tsy mbola nisy ihany koa ny fiantsoana ofisialy avy amin'ny fiadidinan'ny Repoblika mampafantatra ny ora sy ny daty ary ny andro amantarana izay mpikambana ao anatin'ny gouvernement izay. Resaka jery todika mikasika ny herintaona nitondrana Andriamatoa Rajoana Loampianina ny resakantsika androany mazava ho azy miverina any amin'ireo olon-tsotra izay nifidy sy ny olom-pirenena ny microan'ny Viva amin'ity ariva ity raha eninao olom-pirenena no nomena fahafahana
anome noty sur 20 hoanina le matoa hoe rajonary mampianina firy ny noty omenao. Reto olona sendra ny mpanao gazetinay reto no mamaly atsika. Zero foana aloha ny ataoko aloha. Fa ohatra mifanlebony dia ameko 10. Tsy mahazo moyenne 8 sur 20. 2 sur 20. Satria nahoa? Heritaona izay nanaovan'ny fianianana mbola tsy hitako hoe inona ny zavatra tena mivaingana nataony teto Antananarivo. Tena kely ohatra 5 ihany na 10 raha betsaka indrindra zany. 8. Reny no hevitry ny olona vitsivitsy Michel Ralbert sy Fanjanarivo. Ato Michel no ametrahako ny fanontaniana voalohany. Raha i Michel manome noty firy nahoana Michel no latsaka ambany be ohatran'ireny ny noty izay sindra ny mpanao gazetinay reny olona reny fa tsy nisy fanovana akory. Zavatra tsotra fotsiny izy fetra angamba ny tena marina. Tsotra le satria ohatrany hoe heritaona nanonofisana ratsy ny olona. Raha sary ny jerena teo dia hoe tena nofo ratsy daholo ny zavatra nitranga. Hafa ny nantenaina satria mipoapoaka mihitsy nge ny zavatra natao tamin'ny fianianana, fampanantenana be dia be ary anisan'izany ny fampanantenana ho an'ny ara-tsosialim-bahoaka ny mpianatra hoe tsy mandoha vola ny ray aman-dreny sy ny sisa. Dia raha menoty tokoa ianao mba za zao raha mba mpanao gazety te mba hiteny zavatra mba hoe mamafinaritra satria mba reraka koa ny sofin'ny olona mihaino hoe zavatra tsy dia mety foana ve ny resahana. Io moa no mahatonga antsika teny hoe mpanao gazety manana maso hafa kanefa ny mpanao gazety zao manana maso hafa fa ny olona koa zao ny olom-pirenena ny tena manana maso hafa mihitsy mijery satria raha noty omen'ny olona raha misy hoe 5-2 ahoana moa fomba itsika mpanao gazety tena mandalina kokoa noho ny olona fomba fijery dia raha noty no tadiavintsika ao anatin'izany dia za zao dia tsy mahita hoe ahoana fomba nomezako noty ho an'ilay fitondrana satria na le isa ara ve omena azy dia tsy fantatra aloha hoe mety ho latsaky ny ray ve zany sa mety hipakany amin'le folo tokoa. Raha folo mantsy dia mba nisy ihany ny ampahany zavatra vita kanefa raha zavatra vita nyresahana le fampanantenana miainga amin'ny fampanantenana zany io. Tsika zany raha mandrefy eto any dia hoe inona nampanantenay ny filoham-pirenena dia mandrefy amin'izay tsika firy amin'ireo arany vitany dia ngamba miiba le izy ny fiafarany satria nalamarika be dia be tao anatin'izay dia hoe managatra manenjika izay tsy mitovy hevitra. Dia mahita zao fiarana mpitandro filaminana maromaro mijanona eny anosy isan'andro isan'andro emo fa iza no mba miambina anay any amin'ny toerana misy anay tsy fandriam-pahalemana dia tsy hitako izay noty omena zao. Hoan'ny Fanja amin'ny mampanao gazety Radio-Karena dia tena hitako mihitsy ny miombon-kevitra amin'ny Michel hoe sarotsarotra le anome noty ambonin'ny oatra satria miankina amin'ny zavatra vita sy ny zavatra iainan'le olona le izy. Raha miresaka ny délestage le hitantsika teo izay angamba ny anisan'ny tena ngeza be nanamarika ny toe-karena tamin'ny heritaona. Resaka lalina be mihitsy io satria tsy ho voazao io nisy problème io kanefa tena enjana be le izy tamin'ny 2014 nitovitovy ratsiny tamin'izy tamin'ny 2004-2005 ary mihoatra lavitra ny mizera satria 2.5 miliary isam-bolana no atotony fanjakana amin'ny jirama io ividianana carburant nefa dia hitantsika le izy hoe io ny zava-misy ny délestage tsy foana nampanantena filoham-pirenena hoe ho foana io volana tsy haiko enim-bolana angamba nonomena sa 3 volana. 3 volana. Somary nofo loatra angambany. Eo ane rehefa mipetraka eo amin'ny toeran'ilay fanjakana eto dia ny zavatra teneniny anie Fanja dia hoe nilovainay avy any amin'ny 50 taona lasa le izao zavatra renitsika izao. Tsy mandà raha nisy hoe fandovana le izy fa matoa ianao mitondra dia tokony hijery hoe inona zany ny anovako an'le tsy mety ary tsy hoe zany mitoraka voninkazo an'le ministra nesorina tao tamin'ny volana oktobra fa nanana n'izay vina sy fijery anova zavatra izay le ministra saingy nanakorontana intérêt fangezabe nipetraka ela be teo dia nesorina. Izy nefa tsy nampanantena mihitsy koa ny délestage dia ho foana 2014 satria misy problème fangezabe mipetraka ny jirama hatramin'izay ka hatramin'izao dia mila vahana dia nanome vahaolana mijery akaiky mijery atonony mijery lavitrezaka izy saingy tsy nekena satria misy intérêt ngezabe voakitikitika ao. So tokoa sara Michel ilay ataoko hoe ny maha-olona na le personnalité an'ilay filoham-pirenena ny tsy fantatra mihitsy ny alohan'ny fidianana anazy.
so dia any kosa ny olona misy fahatosoana goavana ny aingatra any am-boalohany hoe ny fahavononana mihitsy hoe tao amin'ilay filoha-pirenena hoe za ty dia niomana hitondra firenena satria raha niomana hitondra firenena zany efa tokony efa voavolavola ara-potikevitra zany amin'ny ankapobeny raha ohatra hoe hanao politika zany ny zavatra manaitra raha fotsiny zao dia hoe raha ny tenin'ny fanjalarivo teo hoe nampanantena fa hofoana ao anatin'ny telo volana ny délestage nefa ozy izy ianao hoe efa nilovaina ho ny filoha-pirenena io anga voafitaka zany filoha-pirenena ve sa tsy nahafantatra mihitsy nefa efa atao anatin'ny fitondrana izy zany hoe tsy fantany ve hoe misy zavatra holovaiko eto a fa miteny fotsiny zany ao anatin'ny telo volana ianareo ry malagasy a dia hofoana ny délestage fa za matahotra nareo nefa rehefa avy eo indray hoe io nge efa novaintsika tao anatin'ny 10 taona io fahavoazany tsy fampin'ny herinaratra eto amintsika io dia ozako hoe miteniteny foana ve ny filoha-pirenena sa ny fitahany mpanolotsaina azy ary izy koa ve na hofitahana azy anaiko hofitanako za mieritreritra olona manampahaizana be amina resaka fanisana sy ny fikajiana lefa tsisy naniry azy ny teny an'izany tamin'ny propagande izay indrindra ma tsy tiako tenenina hoe tokony ahafantatra tsara izy ny zavatra ambarany aloha dia rehefa avy eo ve mitahaka kosa ry berija hoe tanterandry matofoloha le zavatra nampanantenana dia avy tokoa ianao anagatra an'ilay olona indray nefa ianao ihany no ny teny alisika rariko izay ihany na isana nahirana anary ny zavatra fahanginana teny amin'ny manodidina nosy ireny mikasika ny délestage io dia nieritreretiko mihitsy tamin'izany hoe mba manao fihetsika mangina ilay olona dia avy koa ny emosy ny hoe mandrara le fa tsy nahazo ny alalana tsika malagasy mantsy manana tahotra foana mpitondra hoe rehefa misy metsiketsika dia anonga-panjakana tsy eto amintsika zany tsy tena mipetraka loatra le hoe rehefa tena aneo hevitra ny olona fa tezitra ireny zao ny olona maneho hevitra hoe 2 nomeko, note 2 nomeko, 5 nia nomeko, 8 tsy mihoatra ny 10 zany note azo teo zany raha izay no fomba fijerin'ny olona satria izay zany ataoko hoe tokony mba mahay mandinika aloha ny mpitondra tokony mahay mandinika aloha izy mahafantatra ny hoe ity ny kianja hitsahako dia tokony fantany hoe raha filalao zany fantatra daholo hoe reto avy ny tsy maintsy ho atrehako fa tsy hoe rehefa tonga eo anao dia variana manilika fotsiny ny fidianana anao nge tamin'izany satria fahampelezan-kevitra nataonao dia hoe ay kosa ianao zany manana viana hoe 3 volana dia ho foana ny délestage dia anao mirona makany aminao dia normal be zany fa ahoana ianao rehefa tonga eo kosa no ivadianao kosa ny olona hoe efa nilovaintsika tary io ifanja zao ianao mpanao gazety milafiny toekarena ny tena manavanana anao manoratra azy nahita fitondrana maromaro mifanisy ianao ary fitondrana lanim-bahoaka maromaro mifanisy efa hitanao mahatsikaritra dinamisme satria izay no resahan'ny fitondram-panjakana rehefa resahana an'io izy hoe misy asany ataonay any ambadika fa tsy mbola miatra amin'ilay vahoaka mivantana le izy amin'ny mampanao gazety ianao mety mifanerasera amina tokona andraikitra ambonin'ny firenena ianao mahatsikaritra an'izay hoe misy dinamisme miainga ihany any ambadimbadika any fa mety hoe ny vahoaka tena mialatsiny fa nombokevitra Michel indray mandeha indray amin'ilay hoe misy fotoana mba tianoratra zavatra tsara ny tena satria moa gazety tsoratra ny atao fa tsy hita hoe inona le zavatra tsara mba tiany soratany araka le teneninao teo raha miverina kely amin'ny tantara miverina fohy dia fohy amin'ny zavatra tany aloha ny aina kely ny faraparan'ny tondrany Andriamatoa Didier Ratsiraka ny aina ny Andra Valomanana ny Andry Rajoelina ny Hery Rajaonarymampianina sy voto hoe heritaona fa ny transition zao raha ohatra ny hoe amin'ny maha transition izay tsy possible tena hoe anana viana anankiray hitondrana an'ilay firenena fa hoe transition tamin'ny andro Andra Valomanana nisy ny mapy tamin'ny andro ny Didier Ratsiraka nisy ny boky mena sy nisy an'ilay hoe république écologique sy ny tsy fantatro tia na le PND le plan national de développement heritaona tiorina mbola tsy hita mazava hoe aiza mbola tsy naseho officiellement ny le izy hoe ity rery vahoaka malagasy ny hitondrana an'ilay firenena eo amin'ny fampandrosoana heritaona tiorina nalany ianao dia tsy hitako hoe aiza le dinamisme amin'izay satria farafaratsiny aloha mba misy ataoko hoe sehatra anakirangeza sehatra moa zany fa lasitra anakirangeza be hitondrana an'le fampandrosoana sy ny fampiakarana an'ilay toekarena nefa io ary mbola tsy hita akoriny marina fa misy le hoe politique générale de l'État iny ane raha atao ny zafady atao tanatohatra le izy dia eto aloha le PND dia zay vao le politika akapobe ny fanjakana zay vao mety hoe loi de finance nefa loi de finance eo fa le PND hitondrana an'le hoe inona le vision zao vao hipoitra le izy heritaona tiorina dia aiza ny dinamisme amin'izay ny folo kosa raha no tokony andraikitra fa le
le mpiara-miasa raha marina ny erifetra lehibe de tokony iny mihitsy ny arany netin'le filoha ety tompoko andreseko lahatra anareo ifidiano aho miverina amin'le tenin'ny Michel teo hoe resy lahatra ve ny présidentsika io niditra ho président satria iny ny tokony ho programa na hazavaina ifidianana anazy nefa eritaona teoriana na voafidy azy vo apetraka iny ny tsika zany lasa ohatran'le hoe ny sarety any lasany lohan'ny omby de tsy fantatra tsony de mikoa ontana tsy na le mpandrarara toe-karena tsy mahalala tsara hoe hoentina makaiza moa zany ty fireneny ty amin'ny resaka fampandrosoana sy fa resaka raha toe-karena ndresako eto fa tsy de tsy miresaka ny sosialy sy ny politika mbola zavatra hafa koa zay misy fanadihadiana anankiray ty milohan'ny anohizatsika ny adihevitra fanadihadiana eo amin'ny lafiny sosialy zay isan'ny mampitaraina ny malagasy amin'izao fotoana izao ny resaka momba ny délestage sy ny lafiny fandriampahalemana izay no fanadihadiana rahantsika délestage maizina ny tanàna ity nisy fampanantenana nataon'ny filohan'ny pirenena efa itsika jenjery ny hoe telo volana fara izany filoham-pirenena volana vitsivitsy efa zatra n'le telo moa de le telo voalazako ohatran'izao le tsy telo taona kosa aloha e fandeha ataoko eo ny telo volana eo telo volana na mihoatra kely dia hovovahako resaka délestage manenonao ny olona mizao era vaovao niodina ny telo volana miova hoenim-bolana nivadika hoeri-taona nofony tsy fahatapahan-jiro avy any Toamasina no nahazona ity fimenomenomana ity jirama zany raha ataoko fandinina am'izao efa sisy hoe fagnajagna zanaky ame vahoaka madiniky fa ny problème zany de ny jirama le délestage namba amin'ny zava-pisotro ary simba daholo na zavatra nohanina simba satria tsy nandeha io jirony zareo fa tsy jironay fa jirony zareo miatra amin'ny isam-baravarana ny aratsy ny kalitao ny asan'ny jirama na ny filoha aza efa niarany io fa aratsy ny asan'ny jirama io saika mainy trano finenany tetsimba zazy fa ny délestage mitoy ihany nanao hoe tsika mangina sy ny lamina teto Antananarivo ho fanoherana ny fahatapahan-jiro leo délestage leo ny tsy fandraisana ndraikitra saingy mpitandro filaminana no nandrava azy ireo ny tany Toamasina na erivaika kokoa ny fitakiana nivadika ho fandorona ny birao ny jirama ny fahatapahan-jiro na afatesana olona mihitsy erisetra nataony mpitandro ny filaminana noho ny etsika fanoherana ny tsirara noho ny délestage ihany samy mampidina tamin'le katikatika ny moraiky izy dia nampandoliany zareo teo dia nitakatakandro zareo teneno hoe iza daholo ny namany lahy sady nitaoteny ny takatakandro teo zay zany ety amin'ny vavady no tsikilo nisy ihany ny fitaovana novidiny orinasa Ambadovy ho famahana ny olana ao Toamasina saingy vahaolana vonjimaiky zany rehefa maty ny jiro manao ny ataon'ny jiolahy nirongatra ny asan'ny jiolahy indrindra nandritra ny enim-bolana voalohany tantanan'ny filohan'ny firenena asan'ny jiolahy Mahervaika mampitahotra mampiororo mamono mahafaty sy mandrobo eto Antananarivo ireo an-trano no fanikafam-baovao ho an'ny gazety ino aloha le alika mivazavaza be le ali dia zay mbola sy tatra hoe mbola secourant ohatra ny zavatra tsy mahisika mihitsy zany dia za tary ambadika tany amin'ny efitrako trano dia misokatra le trano tonga dia mibanaka dia tonga dia nitifitra zareo ny any ambanivohitra nirongatra ihany koa ny alatromby ny amafy noho ny teo aloha naverina ny opération kodareta ny atsimo nanda ny mbolambe saingy tampahany ihany ny vokatra azo ny tena fandresena dia Anita Alinova io dia tena manamarika ny taona voalohany nitondra ny filoha Era-Jonary Mampianina resaka nanjary fandrabirabiana mihitsy azy mampiomeo ny tanora tsy ny lamina ny tany ny raha siko matany morondava
io ihany koa dia mbolana hafatesan'olona fitakiana fanatsarana ny lafiny sosialy nivadika ho fidifirana teo amin'ny mpitandry filaminana sy ny mpiasa nandritra ny 3 andro no tsy nilamy ny morondava akady bahoaka teto indray kosa ny fandravana trano ny tena naoraka volana vitsivitsy nipetrahana izao fitondran'izao nanomboka ny fakana tany nataon'ny filatex mbola natono tonga ny sadary mavany andojana an-tsanonay dia avy eo moa tsisy resaka tsisy ninina fa tonga dia rotana an-tsano taona mipetrahany teto amin'ity toerany ity dia ny filatex nefa tamin'ny 1996 izy ny tonga teto dia milaza izy fa anazy le tany volana maro taty aoriana tsy mbola nisy vahaolana ho an'ireo tsy manan-kialofana rava-trano nody mandry mihitsy noho ny alahelo ny iray tamin'ireo renim-pianakaviana rava-trano efa nahinan-kana dia hoe salama dia vetivety eo mipoaka kelikely izay nahavoa azy izany misy tompoko tena mangatsika sy isan-panany zay zao ve tompoko ny ainana fa izany hoe efa anjaramen'Andriamanitra anainga amin'izao zavatra zao tompoko tsy maintsy mizaka izay efa sotra izay nanao an'izao zavatra zao tompoko maizina no sady mena iny herintaona nitondran'ny filoha Rajaonary Mampianina miezaka ny mandresy lahatra ny vahoaka izy fa ny asa tsy vita herintaona tsy vita indray andro mametraka ny fototra isika aloha fototra izay tsy mbola reny ny andavanandro ny vahoaka roapolo tapitriso zay mikasika ny fanadihadiana iny ny faran'le resaka tao anatin'le fanadihadiana teo dia hoe mbola metraka ny fototra ny filoha Rajaonary Mampianina tao anatin'ny izay herintaona tondrany nisy resaka nataon'ny fanja teo mikasika ny hoe tsy nahafantatra ve ny filohan'ny repoblika hoe zao le olana mikasika ny délestage ka nahatonga azy natoko hoe niteniteny foana tamin'ireny fampelezan-kevitra ireny mety ohatrany ahoana ny fomba andikana ihany koa ilay sao dia hoe le vahoaka mihitsy kosa ny tsy mahary-boky eny ka hoe vao miandry mazisa miandry inona avy any sao dia izay kosa fetra ny délestage ny tsy hoe tamin'ny farany taona teo nisy fefa nisy taty aloha be na ninona nefa tsy nisy kotaba fa taty faraparany taona ny ilay izy vao nisy kotaba satria le tompona andraikitra tao anatin'ilay sehatra tsy hoe akory nainam-pandredrisa sanatria an'le valalabe mandry fa nametrapetraka tsara hoe io délestage io tompoko tsy ho foana raha-pitso namerimberina izay matetika izay ministra izay tamin'izay fotoana fa ireto kosany no lalana hitondrantsika an'le fanarenana ny jirama hialana amin'ny délestage rehefa ho ariana sy mba hampitomboana n'ilay vokatra amin'le resaka jiro rehefa ho ariana fa tsy izao dia izao fa le fampanantenana ronono an-tavy le zao dia zao mantsiny amin'ny zavatra problema fantatra ao fa tsy ho voavahandro any afaka 3 volana izay kosa angamba le resaka mandoto n'le atao hoe fanaovana raharaha politika eto amintsika raha ny fahitan'ny Michel anazy ny mpiara-miasan'ny filoha isan'ny voaresantsika teo manahoana ekipa ohatrany ahoana no fahitanao ny mpiara-miasa akaiky ny filoha amin'izao fotoana izao sao dia any kosa ny lesoka marina fa mety misy lesoka ihany any fetra any amin'le ekipa amin'ny filoha mety misy lesoka fa za koa mametraka hoe ny filoha inge ny tompona raikitra voalohany amin'ny fanapahan-kevitra raisiny na teneninina na teneninina dia za no tompona raikitra samy teniteny daholo zao hoe ty atao premier ministre ty atao premier ministre izy alo manapa-kevitra farany hoe ty nataoko premier ministre zany hoe izy no manana andraikitra voalohany indrindra ary tsy niterena koa izy hoe nisy narambana basy hoe tsy maintsy 3 volana dia ho foananao ny délestage za zao miverina kely amin'ny resaka taloha adiny ray latsaka fefany eo zao ny vaovaonay ohatrany hoe tsy ampy le fotoana hitanisana an'le zavatra tsy nety ary tsy za no mitanisa no mitaraina fa ny olona no mitaraina dia misy zao mbola tsy nandeha mba dia mety mitaraina ny olona hoe ry atsofin'ondry eringy ka misy anabavin'ny filoham-pirenena koa rahavany ndraiky eo anoloany eo ny eo amin'ny tampokon'olona ny toerana fanarian'olona fako dia hitanao amin'izany taraina koa ny olona eo amin'ny any no mipetraka ny mo koa amin'ny alina fa izy ihany zany nambenana dia zany zao mbola tsy lasanay zany vaovao zany eto zao no resana zany dia zany zao tsy ampy le fotoana ka za zany mieritreritra hoe raha mandinika
mety marina fa misy lesoka eo amin'ny manodidina satria hita ihany na le manodidina raha ohatra miteniteny foana ihany rehefa miresaka dia ianao indray no mena tsiny rehefa avy eo hoe mba jereo ny firenena fa angamo raha mijery ny firenena izany izay mpanao gazety tsika mpanao gazety satria izay ny teny farany nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny radio Antsiva teny amin'ny lapam-panjakana iavoloha mba jerenareo ihany le firenena fa nareo ohatra tsy mijery le ka jerena ary izany le firenena dia ozy izany izay hoe tamin'ny nanomboka tamin'ny 5 Janoary dia nizotra tsara tokoa ny raharaham-pirenena fa nianazava ny fiainan'ny vahoaka ary dia nijiro tany amin'ny olona rehetrarehetra tany dia azo lazaina fa niamora tokoa ary mandeha araka ny tokony ho izy ilaina rehetrarehetra nampiasana ny jiro ary izay dia mandro fahalemana nakanavoana amin'ny banabana aza ny tranonay dia tsisy miditra tsony ao aminay ao fa dia manampy entanao ary ny ataon'ny olona voatoraka ianao raha pisy hoe na taxi ka izay izany le olona inona izany le tia mpitondra ho atao io mantsy le nampatonga ny olona nareo rery mahita mavomavo fa ny olona mahita fotsifotsy dia izany teny amin'ny hoe marina izany izay rery tokoa mahita mavomavo satria mpanao gazety raha miatranao zavatra fotsifotsy io izy dia mbola kisakisany le fotsifotsy ay fotsifotsy manify kely fa mavomavo daholo ny ao ambany ka normal ka tsy mitovy ny maso ijerenako za te hiverina amin'le resaka hoe mametraka fototra raha amin'ny ara-toekarena ny jerevana ina moa ny anisan'ny fototra tokony hampandehan'ny toekarena le jiro aloha dia voalohany nefa tsara fantarina fa eto amintsika 5,700 ny vola lan'ny industria jiro daholy 5,700 ny vola lan'ny tokantrano tsirairay jiro avo be izany aiza izany le jiro faharoa ny resaka fotodrafitrasa ao anatin'izay ny lalana tsy mikolay angamba ny eraky Madagasikara hoe simba daholo ny lalana marina fa kely le vola misy fa le kely ananana koa mbola tsy ampiasaina amin'ny tokony ho izy 5,700 ny vola ny fera le tahiry hanaovana ny fikojakojana ny lalana lanina amin'ny fanaovana tanan-dehibe lalana amin'ny tanan-dehibe tsy izay anefa ny fera fa natao hanarenana ny lalam-pirenena hitanao amin'izay aiza izany le fototra ahorina manontany teny ianao jiro lalana seranam-piaramanidina ny seranatsambo tsisy zavatra amboarina zao ny japonais no hanome vola amboarana sy ny seranatsambo ny Tomasina fa tsy ny fanjakana malagasy aiza izany le fototra apetraka le fanjakana malagasy ampandehan'le toekarena hatreto aloha amiko dia resaka fotsiny le izy fa mbola tsy misy zavatra mipetraka raha tanatin'izay heritaona izay isan'ny tena nanaitra ary fanja ny fandravana trano tetsy amin'ny tetsy-kadimbahoaka ny filatex resaka mandeby ihany koa ny amin'ny hoe fifandraisan'ny mpitondra fanjakana amina mpandraharaha amina vondron'olona sy ny sisa so tsy any amin'le izy kosa raha no diso safidy ry zareo ifetra tena azo anaovana boky ray manontolo angambano izy fa raisiko ambangivangony fotsiny hoe nisy trafika be dia be tsy nandeha teto amin'ny firenena trafika le ohatra ny bois de rose ny sokatra ny volamina ny vola azo avy amin'ireny tsy maintsy miverina eto na tianao na tsy tianao dia mba tsy ho tazana loatra hoe ahoana ny nampiasaina an'le vola za tsy hiteny hoe le projet immobilier rehetra fa misy party ngeza be amin'ireny fanorena trano ngeza be eto Antananarivo ireny namotsina an'ireo vola ireo tsisy miteny le tompona andraikitra tokony handray andraikitra amin'izay zavatra izay be da be ny problème entiny io zao atao hoe miasarotra be ny resaka tondra-trano eto Antananarivo anisany mandray anjara ao anatin'izay le fanaovana le fanorena trano ngeza be dia mialatsiny fa misy karana aloha ao anatiny ao io karana io koa mbola ao anatin'io jirama io anisan'izay mampikorosofahana ny jirama tena misy tombontsoa ngeza be ny karana ao fantatry ny mpitondro izany ary io intérêt karana io tompoko nampatonga n'ilay ministra izay nanana viana anarina ny jirama sy ny resaka angovo mihitsy naisorina tamin'ny oktobra 2014 dia quelque part tena mialatsiana fa ny karana zany za tsy miteny hoe ny karana rehetra fa misy mihitsy amin'ireo karana ireo lasa sahala amin'ny hoe mpanjanaka vaovao Madagasikara miraisiko mbakomba mpitondra enjana be zany Michel enjana nareo ianake zao namoaka maly sy fakomaly le sary miteny iny le feo miteny iny hoe ary manao bus nare amin'ny anina re misy firaisana tsy kombakomba ratsy ao anatin'le satria raha mijery zao tsika hoe io resaka délestage io dia ahoana moa zany ny fomba ivarotana an'le fitaovana sy ny sisa mba ahafahana mivarotra an'ireny fitaovana ireny raha ohatra ka tena mandeha tsara tokoa ny jiro zany hoe misy tombontsoany zany ao anatin'izay ary le firaisana tsy kombakomba manimba
fa tsy hoe firaisana tsokombakomba fa miray tsokombakomba ve moa ho tsara koa zany fa anisan'ny fahavoazana lehibe miatra amintsika eny zao dia zao fahavoazana vokatry ny tondradrano zao zany hoe tokony voasoroko zany raha ohatra ka tsika zao tsy fantatro na famokarana zao mety hanahirana antsika tsy hoatsy raha iresaka toekarentsika satria ny tany totofana daholo dia miaina ny vokatra dia tsy tanteraka zany ny vinan'ny Amiral Ratsiraka tany amin'ny Bokomena amin'ny taona 2000 ny firenena matanjaka dia azy afaka mamatsy ny mponina ho aminy ary manondrana ny ambom-bava any ivelany fa ny antsika zao mifanoatra amin'izany ny zava-misy tsisy tsony zany ny vokatra ho vokarina satria ny tany totofana anaovana tsy le trano ange fa mahafinaritra ke mety mahafinaritra ny hijery trano be kosa aloha hoe io Antananarivo efa lasa mijoalajoala daholo ny trano ao aminy mba kapitaly loatra ny kapitaly rehetra fa saingy zao misy lafiny ara-teknika tokony jerena ary misy toerana tokony hanorenana nireny trano reny hoe ery zany mba mety aminy dia ataovy mijoalajoala eny ny trano ary maninona moa raha forona ny tanàna vaovao any anaty tendrombohitra be dia be mbola feno reo ka any zany ale fa le zany maninona ny eto Antananarivo ao anatin'ny le politika ny andrenam-ponimerina zany zao ny toerana tanteraka mihitsy ary tena niroborobo izy tamin'ity repoblika fahefatry ity misy andehana fanadihadiana anankiray ity ny lafiny sosialy zay ihany ny fahasalamana sy resaka fampianarana izay isan'ny naoraka ihany koa nandritra izay herintaona nafilohana Andriamatoa Rajaonary Mampiananjay arahantsika ny fanadihadiana. Napetraka ny fitondrana Rajaonary Mampianana ho lara-pahamehana ny sehatry ny fahasalamana nomeny tokony vahoaka malagasy ny amin'ny fanatsarana ny fahasalamana raha izy no lany filoha. Izany fivoarana izany hiantraka ihany koa amin'ny fahasalamana daholo be izay ho atsaraina hatrany satria ny fahasalamana ny voaloka reny. Mbola nanamafy io eritreritro ny nametrahana Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta dokotera ny dokotera Cool Roger sady ministra ny fahasalamana. Hatreto ny faloha tsy tena hita nitsongadina ireo asa lehibe ho atao momba ny fahasalamana eto amintsika. Ny adihevitra momba ny fandoavam-bola eny amin'ny hôpitalim-panjakana izy ve ny karatra manokana sy ny fijerena manokana ireo tena sahirana nampanantenainy ny filohan'ny repoblika nandritra ny fampielezan-keviny tsy mbola nisy izany. Ahoana ny ady atao amin'ireo aretina mbola mikiky sy mamono ny malagasy tsy mbola hita mivaingana ihany koa io. Ny tena nanaitra nandritra ny herintaona ny aretina pesta izay tena namonina afaty tany amin'ny faritra feno Rivatsinanana Mandritsara fa ny eto Antananarivo ihany koa. Nanao aretina nge zany fanjakana re zany satria efa 3 andro be zao olona tsara avy any Antsahandita Ambohimanary Alarobia efa iran'iresa rehetra fa tonga tsapa forina teto daholo dia ho faty daholo zany zao le olon-dreo satria lalao aretina tany amin'ny hôpitaly hoe alova ve lalova ty aretina ity dia rehefa avy eo ho feno valanaretina tanàna dia hoe valanaretina sy valanaretina ao ananiny. Tsy nahafaty olona betsaka tahaka ny tato anatin'ny herintaona zay ny pesta. Nanondry ny olona ho tompony nampoka amin'ny fianaky ny pesta ny ekipan'ny ministera ny fahasalamana. Raha miaraka mahay mijery ny fahadiovana sika rehetrarehetra kely mahasa sisa atao amin'ny ministera ny santé. Raha mahay mijoera mipetraposo ny golona. Tena matetika no niteraka resabety eto amin'ny fiarahamonina. Nahoana ny olona efa maty sy marary indray no mihitsiny. Tsy mbola nisy adihevitra ihany koa ny makasika ny fitakiana maromaro nataon'ireo mpiasan'ny ministera ny fahasalamana nanaovan'izy ireo fitokonana nandritra ny tetezamita. Marary ny tontolon'ny fahasalamana malagasy. Tao dokotera tsy nahasitrana ny aretina ireo olona nitendrena natao anarina ity sehatra ity. Homamaimona ny fianarana sy ny fanabeazana fototra eo amin'ny sekolim-panjakana na izy na aiza era Madagasikara. Homamimpona ny fampianarana any amin'ny EPP. Io teny io no niteraka ny olana tamin'ireo EPP teto an-drenivohitra mbola nandovola ny ray aman-dreny ny mpianatra vola izay natao karamandreo mpampianatra framina. Le izy zany tena marina fa tsisy volany tale hoe nalainy tale azonao fa volany frama zany andoavanay karama ny mpampianatra dia valo ny karama ny mpampianatra mandray karama dia ray gardien zay no andoavanay karama ny andrasanay volany frama. Tonsavanandro ny kit scolaire ary efa nizara fanomezana ho an'ireo ray aman-dreny mpianatra sahirana ny mapara ny koropaka ny fanjakana fepetra mindraisina voalohany aloha ny famerenana ny mapara tsy hanao ny hetsika fanampiana. Fepetra faharoa nizara kit scolaire ihany koa ny fanjakana toa hifaninanana tamin'ny mapara. Misy manome zava-tena
niteraka korontana teo fanomboan'ny taom-pianarana voalohany tamin'ity fitondrana mafianina ity resabola aloha eny amin'ny UBB eto Madagasikara ny 730 ny zaza malagasy no mbola tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Mbola tsy ny fanjakana an-tanana ihany koa ny fikarakarana ny afan'ny mpampianatra Frama. Ato korontana ihany koa no misy teo mpampianatra Frama sy ministera. Mpampianatra Frama izay nitaky ny fampidirina ho mpiasa fanjakana azy ireo. Erisetra nisy nahiditra ponja mihitsy ny filohan'ny anefa nampiditra mpampianatra Frama misa 2 alina ny fanjakana. Mbola ito ny fampidirina mpampianatra vaovao amin'ity taona ity, tsy mbola ampy anefa ireo. Ny 900 mpampianatra Frama tsy mpiasa fanjakana. Zany kasika ny fanaidadina iny notrony hoe ny zavatra tiako apetraka dia hoe tsy mety tonga ho amin'ny kolotsain'ny mpitondra mihitsy ve eto amintsika ny ronono an-tava ny hoe tsy ampanantena zavatra tsy tanteraka sa azo tanterahana ihany reny fa tsy tehanao fotsiny. Tsy haiko Michel ny tena marina dia zao hoe raha ohatra ka tena mpanao politika miomana hitantana firenena dia efa nivolavolaina tany amin'ny antoko politika ohatra nge tamin'ny andron'ny KFM nge misy an'izany hoe taraboa maraina zany ankizy taona nge nivolavolaina ara-potikevitra tao anatin'izany dia nitsangana dia hoe isaka DTM dia misy koa ny hoe na ny Monima na ny Arema na ny MFM anisan'ny tezaina ara-potikevitra ohatran'izany dia novonoina sy novolavolaina hitondra fanjakana. Fa ny antsika zany tsy zany tsony ny zavatra misy amin'izao fotoana. Dia eo zao zany tsika mijery an'ilay sary teo le miresaka fahasalamana anisan'ny anaitrana ohatra hoe vao tonga teo ny Prime Ministre Dokotera Koulroger dia hoe dia ho alefa ty hôpitaly manara-penitra ty azo fa maninona le izy apetraka amin'izany hoe politika ny kolotsaina tsy tiany teo aloha fotsiny. Tsy maninona nge izay napetraka ny teo aloha apetrany raha ohatra mahaso ny firenena dia kojakjainao aty aoriana fa tsy zany ny tena zavatra andrasan'ny vahoaka. Dia latsainao ny vahoaka rehefa avy eo, latsainao ny vahoaka hoe zay nge golina fotsiny fanarao misy ny tomponatoka mavoa amin'ny pistanareo ny avan'ny olona tsy efa maty dia latsainao le izy. Maninona latsainao zany ny vahoaka fa ianao nge natao andamin-draharaha eto amin'ny firenena fa tsy natao andatsa vahoaka ao anatin'izany. Dia mijery zao tsika teo ny Frama ianao nampananteny teoko ho jerentsika ny Frama dia avy eo anao mahita soratra ery hoe ay mandovola ihany ray aman-dreny rehefa avy eo mpampianatra kay mbola tsy voaloha ihany ny karamany nefa hoe ampidirina mpiasam-panjakana. Ianao no nampanantena an'izy dia tokony andraikitra ao manatanteraka an'izy amintsika malagasy zany mpampianatra zany nanana ny lanjany teo anatin'ny fiarahamonina olona nandriandrianina mihitsy zany mpampianatra zany. Fa raha le sary hitantsika teo zao atotany ambony tomobile velesiny mpitandro filaminana tsy fantatro tsony hoe izay ve ny kolotsaina eto amintsika malagasy dia mampanantena tsy misy ampanantenana satria te ho lany ve zay fotsiny ve le izy te ho lany. Ary eo koa zany no tiako ametrany maninona moa raha ohatra ka rehefa misy karazana filatsako vidiana dia hoe tsy ny filatsako vidiana tsony no mametraka hoe tiany anay politika anay tantarana firenena fa hoe ohatrany olona mitady asa io raha mitady asa zao mpanao gazety nylainareo dia tiany asa rehefa tsy mahavita ny asana mpanao gazety dia roana. Dia rehefa tsy mahavita ny asan'ny filoham-pirenena fa reto ny andraikitra tokony tanterahany roana koa. Za ty resaka an'le teneninao hoe tena tafalatsaka anatin'ilay kolotsain'ny mpanao politika ve manao ronono atavy. Rehefa anao politika mazava ho azy fa hoe akatoerana ho voafidy fa kosany raha tsy zay ny tianao atongavana afaka manao propaganda ianao ane miresaka indray zavatra ireny fa ato aoriana kosa ianao tokony hijery mivadika any miresaka toe-karena hoe amin'ny fomba ahoana moa le reto ao amin'le ekipanao ao no anatanterantsika ty fa nahateny an'ity zao no desahako tany ary azo atao le izy fa
ohatrany tsy ampy imagination angamba anao zany indraindray le mpitondra eto amintsika tsy ampy vision satria raha mijery ny ataoko hoe atotanisa mentahiry mbola mpanjakana zao tamin'roana telo taona lasa reto ny solika lan'ny fanjakana vola be isa-taona nefa ny tena ilainy eo amin'ny 70 milliards d'ariary par an eo rehefa tena tao nefa ny kajy 28 milliards d'ariary ny tena ilainy fanjakana zany hoe tsy mila révolution akory fa fahaizana mitantana an'le volam-panjakana dia ity tsy lany tato ty alefato afaka natao tsara le tsy nampandoha vola an'le ray aman-dren'ny mpianatra afaka natao tsara koa raha mbola nampanao formation an'le mpampianatra frana satria azadiny fa ny 370 ny mpampianatra any amin'ny EPP tsy manana diplôme mahampianatra akory dia zakakitsika raha tsy maininina ny ankizy ny tiako tenenina amin'izay rehetra izay hoe raha misy fampanantenana politika nataonao tato mahaiza anao miaraka amin'le teknisianina avy eo hoe na alohan'iny mihitsy hoe ahoana le retiny anatanterahana an'ity fa misy zavatra azo atao foana ao amin'io fitantanana ny volam-panjakana io tsy ahodina ho any amin'ny paosy ny ranona sy ranona fa ho any amin'le vahoaka azo atao zany isaorantsika izy menada Michel Albert sy Fanjanarivo ny vahiny tato anatin'ity fandarana manokana ity